Amin'izao fotoana izao dia firenena efatra sisa no ananan'ny Madagasikara ambassador miasa amin'ny fanendrena masovo any ivelany filoham-pirenena hoy ny ministry ny raharaham-bahiny ary tsy ho ela ihany koa dia hivoaka ny anaran'ireo ambassador vaovao ireo. Firenena efatra anisan'izany Chine, Rosia, Senegal no any sisa ananan'ny Madagasikara ambassador. Saiky mpiara-pirakitra rano miantoka ny fanodinana andraraio ny voamaso malagasy any ivelany. Miasa amin'ny fanendrena maso ivoho any ivelany filoham-pirenena hoy ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Beatrice Atala ary afaka fotoana fohy no mety hivoaka ny anaran'ny ambassador vaovao. TBDB zany ny ambasaditsika izay tsy misy maso ivoho intsony, tsy misy ny maso ivoho moa ao efa zany hoe ny ambassadeur angamba no tsy misy fa ny chargé d'affaires no mitatana an'ireny ambasady ireny ary araka ny lazaiko foana hoe ny fanendrena ambassadeur dia azadiny fa décision politique aloha ary azadino ihany koa fa solotena ny filoham-pirenena reny olona reny isolotena ny filoham-pirenena ary isolotena ny firenena malagasy ihany koa dia efa mandinika lalina an'izay ny filoham-pirenena ary mino sy matoky fa tsy ho ela intsony dia ho azotsika izay olona isolotena antsika malagasy sy isolotena ny filoham-pirenena any ivelany izy. Raha ny feo mandeha mety atao anatin'ity volana febroary ity ny fanendrena ny ambassador ny Madagasikara any ivelany.